La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit manolotra ho anao, Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Miampiana ireo namony any androany mananiky ny zato mahery ankehitriny ireo maty vokatry ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny tarehimarika ofisialy androany. Miisa 1,700 ireo tranga vaovao. Notanterahana androany tao Nosbe ny fionan'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara sy ireo mpandraraha misehatra eo amin'ny fizahantany. Teboka maro nangatan'izy ireo tamin'ny filoha amin'ny izao fiatrehana ny valinaretina izao. Nambara minitry ny fitaterana fa isan'ireo fifanarahana afaka averina dinihana ny fifanarahan'ny Madagasikara tamin'ny Ravinala Airport. Ny Ravinala Airport izay mitantana ny seramam-piaramanidina ny Vatsy Nosbe nanomboka ny taona 2024 ary mandritry ny 20 taona. Any Ambatondrazaka, tovovavy 40 taona naolan'ny iray kabevoka ankehitriny. Efa lehibe ny kibony vao nentina tany amin'ny renin-jaza ary izay vao fantatra fa mitoejaza. Ny torony navandoza ilay renim-pianakaviana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanainga androany teto ambony tany ary eazo ny planète Mars ny fusée Atlas 5 izay mitondra robot antsoina hoe Perseverance. Tanjona amin'izany fitadiavana sy ny devis amin'ity planeta ity. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Ecoly TV ka manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia miampy enina ireo namony ainy mananiky ny zato mahery ankehitriny araka izany ireo maty vokatry ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara raha ny tarehimarika ofisialy tamin'ity androany ity. Miisa 1,700 kosa ireo tranga vaovao. Ny alarany Efson. Niampy enina indray ireo namony ainy vokatry ny coronavirus araka ny tatitra nivoaka ny atoandro teo ka nahatonga ny antotanisa ho 500. Ireo lavo no anomboantsika azy nisy niampy enina indray nisan'ireo olona lavo n'ity valanaretina Covid-19 ity. Rehefa izany dia miakatra 500 zany ny fitambaran'ireo olona izay lavo ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Ny anankitelo tamin'izy ireo dia notsaboina teto amin'ny faritra Analamanga, teo Andotapena hôpitaly Andotapena ny anankiray tao amin'ny HCR, ny anankiray ary tany amin'ny hôpitaly Anosiala ny anankiray. Ny fahaefatra dia notsaboina tany amin'ny hôpitaly Andrainjato Fianaratsoa faritra Hotomatsiatra ary ny anankiroa dia notsaboina tany amin'ny faritra Boeny tao Mahajanga ny anankiray ary ny anankiray tao Ambato Boeny. Izay zany ny mombamomba ireo fiavian'ireo faritra ny avian'ireo olona izay lavo n'ity valanaretina Covid-19 ity. 1,700 indray ireo tranga vaovao eto Madagasikara ka teto Analamanga ny 20 sy 300, 10 tao Aloatramangoro, 7 tao Atsimo Andrefana, 7 tao Hotomatsiatra, 9 tao Boeny, 3 tao Amoromani, 2 Itasy, 2 tao Antsinanana ary 1 tao Zava. Ny ampy 4,700 amin'izao ireo olona sitrana, ny 9 ankilany ireo marary mafy. Atreto, araka ny antotanisa hatrany, mitotaly 7,700 sy 4 ny fitiliana PCR vita ary 13 sy 102 ny fitiliana génie expert. 27 sy 700 sy 1 alina no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina, 2,20 sy 3 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana. 2,20 sy 707 no efa sitrana, 470 no marary mafy ary 500 no efa ndaosan'ny fahafatesana. Notanterahana androany tao Nosbe ny fionan'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara sy ireo mpandraraha misehatra amin'ny fizahantany. Teboka maro no nangatahana izy ireo tamin'ny filoha amin'ny izao fiatrehana ny valinaretina izao Gaëtan Andriatsilavo.
azo eritreretina ve ny anokafana amin'ny ampahany sisy tany Madagasikara? Inosy be no resahako amin'izany. Isan'ireo fanontaniana napetraka ireo mpandraraha ara-toekarena misehatra amin'ny fizahantany ao Nosy-be tamin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izany ho fiatrehana ny fanarenana aorian'ny krizy ara-pahasalamana vokatry ny coronavirus. Namaly ny filoha ary nilaza fa hojerena ny fahafahana manantanteraka izany ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao. Nous allons bien approfondir, comme vous avez souhaité tout à l'heure. Ho fakafakana ilalina araka ny hitanao teo dia ny fahafahana manokatra ny sistany any amin'ny fiandohan'ny oktobra any ho any andray vepetra izahay. Ohatra ny hoe ireo mpizahantany izay ho tonga eto Madagasikara izay tokony hanao fitiliana mialohan'ny hainga avy any aminy ary koa ny fahafahana manao fitiliana haingana amin'ny fahatongavany. Mety azo atao ireo ka ho jerena sy ho alalininay. Tiako ny mampafantatra anareo fa efa vonina iroso amin'izany izahay ahafahana manokatra na dia Nosy-be ihany aza. Pour réouvrir du moins Nosy-be. Nanamafy ny filoha fa na eo aza ny krizy tsy maintsy ampiainana indray ny fizahantany eto Madagasikara ka Nosy-be no atao ivony zany. Mais malgré la crise, na eo aza ny krizy ambony ny fijerin'ny fanjakana malagasy eo amin'ny fanatsarana ny toe-karenantsika sy andray ireo lalana maro ahafahana mamelona indray ny fizahantany eto Madagasikara. Nosy-be no ho ivon'izany fanarenana ara-toe-karena izany. L'épicentre de cette relance économique. Nanapa-kevitra ihany koa ny fanjakana malagasy fa hanome findramam-bola ho an'ireo mpiasa manana kinaps eo amin'ny sehatra ara-dalàna ary efa eo andalam-panatanterahana izany amin'izao fotoana. Comment ça va se passer? J'aimerais donc hanao ahoana ny ofisehon'izany hisy ny fampindramam-bola ho an'ireo mpahazo tombotsoa dia ireo mpiasa manana kinaps mazava ho azy izay mifandraiky amin'ny karama ray volana izay atao boribory izany hoe 2 hetsy ariary, 3 hetsy ariary, 4 hetsy ariary na 5 hetsy ariary izany hoe mifandraiky amin'ny karama ray volana ka ny fetra famerenana ho an'ireo mpiasa izay efa nomanina dia tsy ohatran'ny 12 volana. Prévu c'est de ne dépasse pas les 12 mois. Nanamafy hatrany ny filoha fa manao ny ezaka rehetra ahafahana manarina ny firenena aorian'ny krizy ara-pahasalamana ny mpitondra fanjakana na eo aza ny fahampangana hatrany amin'ny 530 miliara ariary vokatry ireo fanapahan-kevitra noraisiny. Je cite quelques exemples, le report de paiement. Ilaza ohatra vitsy aho ny fanemorana ireo etra sy aba sasany, ny fanemorana ny fanambarana ireo taxa sentetika, ny fanemorana ny fandoavana ireo vola fiahina ara-tsosialy sy ireo maro hafa. Izany dia niteraka fahampangana hatrany amin'ny 530 miliara ariary ho an'ny fanjakana. Isaorana Andriamanitra fa amin'izao fotoana na eo aza izany rehetra izany satria nisy fiatraikany teo amin'ireo mpandraraha sy ny fanjakana. Satria rehefa tsy mampidi-bola soa ihany amin'izao fotoana fa mbola afaka manome karaman'ireo mpiasam-panjakana sy mampiodina ny fitantanandrara am-panjakana. En fait les fonctionnaires et à faire tourner en fait la machine administrative. No tanterahana androany tao Nosy-be tsy ivona ny fiaonan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo mpandraraha ara-toe-karena misehatra eo amin'ny fizahantany. Tanjona ny fampitafatafa, ifanakalo hevitra mikasika ny fanarenana ara-toe-karena aorian'ny krizy ara-pahasalamana. Miroborobo ny télétravail eto Madagasikara hatramin'ny sin'ny fiboana. Isan'ny sehatrasany hazakazaka amin'izany call center. Yves Richard. Mesurette, c'est ça? D'accord. Oui, je suis ravie de vous avoir en ligne, monsieur Mesurette. Moi, c'est Cynthia du service technique et je vais vous accompagner pour aujourd'hui. Ato an-trano ihany ity tovavy raha ity no miasatra amin'ny idirana analamanga anaty fiboana tanteraka. Mandray ireo antsony mpanjifa mangata-panazavana. Nasendra olana mitolotra omeny orinasa na ireny call center ireny no asany. Ny orinasa arak'izany no nisafidy ny idirany amin'ny télétravail ka nampindra anazy ny fitaovana ilaina amin'izany. Zareo zany afaka rehetrarehetra vao miasa fotsiny ianao testé. Ny PC dia casque anaovana lapel dia ny connexion. Raha ho anay ilay ho alefa télétravail ho ale miasa zany ho ale mpiasa. Koa raha ohatra hoe manana problème ianao dia hafa ihany ilay any am-piasana satria eo daholo ny responsable dia mba ohatra hoe misy olana ianao dia tonga dia ihany dia foreklé fa raha ty an-trano dia sahirana be hoe antso responsable indray ohatr'izany. Orinasa goavana ny velany mampiasa olona eto Madagasikara, indrindra misehatra ny fifandraisan-davitra ihany arak'izany no mihazakazaka amin'ny fidirana amin'ny télétravail hatreto. Raha toka miroso amin'ny fampitsarana ny mpiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra noho ny Covid-19 ny akamaroan'ny orinasa eto amintsika, voatazona ny adiny 8 iasana ho azy ireo. Ohatra hoe androany izao miditra amin'ny folo depôzy amin'izay dia
indray miditra amin'ny 4 dia mirava amin'ny 6 ohatr'izany fa hoe mameno 8 heures fotsiny zany ao anatin'ny ray andro dia zay ao anatin'ny semaine zany mamita 40 heures dia 5 jours sur 7 zany hoe lahady zay tsy miasa fa misabotsy indraindray miasa dia ohatra hoe raha misy sabotsy zany dia ohatra hoe ao an'ray misy ray andro tsesana koatra ny sabotsy sy lahady. Nanroborobo noho ny fihiboana aza ny télétravail. Telo isanjaton'ny mpiasa ny anivo ny orinasa ihany no niditra amin'izay araka ny fanadihadiana ny arahany Instat sy ny banky iraisam-pirenena. Ny hijerena ny fiantraikany Covid-19 amin'ny andavanandrom-piaina ny tokantrano malagasy. Maro ny tombony azo amin'ny télétravail, saingy mitaky filaminana sy fahaizana mandrindra ny fotoana ny fanaovana ny asa. Ivelan'ny orinasa toy izao, hoy ny fanazavana. Nambaran'ny ministry ny fitaterana fa isan'ireo fifanarana afaka averina diniana ny fifanarahan'i Madagasikara tamin'ny Ravinala Airports. Ny Ravinala Airports izay mitantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosbe nanomboka ny taona 2024 ary mandritra ny 20 taona miantarandriana. Taoriany fanafoanana ny fiaraha-miombonantoka tamin'ny Air Madagasikara sy Air Austral, nambaran'ny ministry ny fizahantany sy ny fitaterana Randriamandranoto Joel fa andalana ny fametrahana drafitra entina narenana ny Air Madagasikara. Tafiditra anatin'izay ny fijerena ny mikasika ireo fifanarahana samihafa miaraka amin'ity kompania ity. Isan'ireo azo averina hodiniana raha ny fanazavana ny fifanarahan'i Madagasikara sy ny Ravinala Airport. Tsika koa tsy maintsy misy continuité de l'État. Nisy convention kosa nefa sy niavina niaraka amin'ny Ravinala Airport zay sy maintsy ajantsika fa zao kosa zay mahatonga antsika mijery an'io convention zay sinena niaraka tamin'io point par point hoe sao dia mba misy zavatra tena exagéré ao anatiny zay tena hoe tsy rariny kosa dia zay zany no ataontsika koa amin'izao fotoana zao mijery an'izay document zay azahoantsika miresaka azo io fahaizana miresaka foana nga averina moramora zany minegosia amin'ny Austral zany hoe miala samy tsisy mandovola. Tsy ahivina ny taona 2024 no nanaovan'ny Madagasikara fifanarahana hitantanan'ny Ravinala Airport ny seranam-piaramanidin'ny Ivato sy Nosbe anatin'ny 20 taona. Betsaka ny teboka mampametram-panontaniana amin'io fifanarahana io, manoloana ny tombotsoa marina azon'ny Air Madagasikara amin'izay sy ny tombony azon'ny Ravinala Airport. Ravinala Airport ohatra izay maka redevance lafo indrindra aty amin'ny ranomasimbe indiana, isan'izany ny vola alaina amin'ny mpandeha. Raha ampitahana ohatra tamin'ireo firenena nanaovana fanadihadiana manaraka ireto, tafakatra avy 9 mahery ny vola alain'ny Ravinala Airport oharina amin'ny vola alain'ny firenena hafa. Araka ny antotanisa azo sy ny fanadihadiana natao, mahatratra mandrina ny 4,7 ariary isaky ny mpandeha miainga eo amin'ny seranam-piaramanidin'ny Ivato sy Nosbe ny vola redevance passager alain'ny Ravinala Airport ho an'ny sidina nasionaly. Mahery ny 2,7 ariary ho an'ny sidina rezionaly ary mahatratra mandrina ny 2,7 ariary ny redevance passager makany aminy ho an'ny sidina iraisam-pirenena. Raha jerena nefa ny any amin'ireo firenena hafa, toa ny eo amin'ny seranam-piaramanidina ao La Réunion, ny ao Roland Garros, mitentina eo amin'ny 5,4 ariary eo ny redevance passager alainy ho an'ny sidina nasionaly, 5 ariary ny sidina rezionaly ary mandrina ny 7 ariary ny sidina iraisam-pirenena, izany hoe latsaka eo amin'ny 7,5 ariary ka hatramin'ny 7,1 ariary amin'ny vola alain'ny Ravinala Airport. Ny ao amin'ny seranam-piaramanidina ao Maurice ihany koa, 4,9 ariary eo ny sidina rezionaly, 3,1 ariary no alaina ho an'ny sidina iraisam-pirenena. Elanelana hatramin'ny 1 ariary ho an'ny sidina iraisam-pirenena raha oharina amin'ny io Ivato sy Nosbe. Manatombo 1 ariary ka hatramin'ny 2 ariary tahaka izany ihany koa ny ao Ivato sy Nosbe oharina ny any amin'ny firenena hafa toy ny any Comore, Moroni, ny any Mayotte sy ny maro hafa. Raha ny antotanisa azo hatrany, mahatratra mandrina ny 7,20 tapitrisa euro ny vola azo na ny total revenu an'ny Ravinala Airport ny taona 2024 ary 4,20 tapitrisa euro ny taona 2024. Izy izay ambony ary mahatonga ny fanontaniana ny mpandala sy ny mpahay toe-karena mikasika ity fifanarahana ity. Maro no efa nilaza ny tokony sy ny fijerena manokana ny mikasika izay. Andrasana araka izany raha toka hisy ny famerenana fandiniana io fifanarahana miaraka amin'ny Ravinala Airport io.
Mizara roa lehibe ny falapa-kevitra ny vohitra tao anatin'ny filan-kevitry minisitra Omaly. Ankoatra ny fanalefahana ny hevitra mahakasika ny fanafarana ireo entana ilaina amin'ny ady amin'ny Covid-19 ny songadina tao anatin'izany ihany koa ny tetikasa flyover. Michel Aranardzona. Mizara roa mazava tsara ny famatsim-bola entina manatanteraka ny tetikasa flyover. Ny famatsim-bola anatiny no entina manomboka ny asa raha toa ka ny famatsim-bola mitetina $20 tapitrisa avy amin'ny Badiana ny banky arabo ho amin'ny fampandrosoana aty Afrika kosa no andray ny toy ny asa. Raha ny tatitry ny filan-kevitry minisitra ny Toto-Saina Omaly, fampindramam-bola mandritry ny 30 taona ny fahazoana io tedi-bola io ary ambany ny zanam-bola amin'izany. Fampindramam-bola amin'ny zanam-bola iray isan-jato ary afaka 10 taona vao hanomboka ny famerenana azy. Ratsirina ny volana Oktobra izao no hanomboka ny asa fanamboarana ireo flyover ireo izay etsy Andotapenaka sy Anosizato. Etsy ankilany ny ankoatry ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana maro voaresaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ihany koa ny fanalefahana ny hetra amin'ireo entana hafarana avy any Chine entina miady amin'ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 tahaka ny ambulance sy ny fitaovana ara-pahasalamana hafa. Voafidy ho filoha-hevitry ny commission geoa du forum parlementaire de la SADC ny solombavamboaka Massi Goulamali Marie Jeanne d'Arc voafidy tao Tsiombe. Ireo firenena mikambana ao anatin'ny vondrona forum parlementaire de la SADC no nanatanteraka fifidianana Omaly tamin'ny alalan'ny vidéoconférence ny vomerany Gateway izay misahana ny miralenta ny fampiroboroboana ny vehivavy ary ny fampivoarana ny tanora. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy naharaka ireo mpivarotra ondry amanosy tamin'ny ity androany ity izay ankatoky ny Eid al-Adha ho an'ireo mpino silamo ho an'ny mpivarotra izay nanaovana fanadihadiana ondry 300 lany ny tapan'ny andro maraina. Anaovana sorona no antony hividianana izany ho kosa ny mpino silamo iray ionina zay. Na lafo ondry mahery ny 300 ity toerana iray mpamatsy ondry sy osy eto Antananarivo ity androany maraina ary osy amanjatony ihany koa tsy nampoziny ny fandehan-tsena. Nanomboka tamin'ny volana mars iny moa tompo tena tsy nandeha mihitsy ny tsena fa noho ny ty le misy an'le fetin'ny silamo ty dia tsy nampozina ilay izy fa ohatra mba nandehandeha kely zany fa hatramin'izay tena tsisy mihitsy ohatra mba efa lany daholo. Eny tompo satria le amin'le fetin zareo le sorona dia tsy maintsy manao zareo. Tsy maintsy manao le sorona zany. Any atsimo zay maka dia misy koa avy eto atoerana. Amin'ny kilao velona 26 000 francs na 5200 ariary na ondry na osy. Fety anaovana sorona ny andro rampitso hatramin'ny alatsinainy amin'ny 4 hoy ny mpanabe silamo iray. Fahatsiarovana ihany koa ny sorona nataony mpaminany lehibe Abraham. Le rapitso no antsoina hoe Eid al-Adha. Eid al-Adha zany raha dika teny tsotsotra dia fête de sacrifice. Zany hoe fety fanaovana sorona ary fahatsiarovana le sorona lehibe izay nataony mpaminany Abraham tamin'ny zanany Ismaël rehefa izy nahita tsindromandry tenenin'ny Andriamanitra hoe tapao ny zanakao dia nanatanteraka an'izany izy. Teo am-panatanterahana azy dia nalefa ny Andriamanitra zany ondry anankiroa avy any amin'ny paradisa ho soloina any Ismaël tamin'izay fotoana izay ka io le tranga-javatra lehibe io fahavonosana fanetrenteny natao mpaminany Abraham no nahatonga ny mpino Islam rehetra manerana an'izao tontolo izao isaky ny Eid al-Adha dia manao sorona ihany koa ho fanarahana ilay fomba mampanao ny mpaminany Abraham sy ny zanany Ismaël. Tsy isy ny fotoam-pivavahana iraisan'ny daholobe raha mpitso noho ny toetra rara lovan'ny firenena ankehitriny fa isan-tokantrano ny mpino silamo no anatanteraka ny azy. Aorian'izay vao iroso amin'ny fanaovana sorona ny biby fiompy ka ampiasaina amin'izany ny omby, ondry na osy. Rehefa vita ny fanapahana dia zaraina ho 3 ny hena. Toko voalohany ho an'ny ankohonana, toko faharoa ho an'ny fianakaviana ary ny toko fahatelo ho an'ireo mahantra manodidina sy ny mpiray tanàna. Ny andro androany kosa dia natomboka io fety io amin'ny alalan'ny fifadikanana Arafat andro fahasivy. Entina manotrona ireo mpino namana manao ny fivahinianana masina any Lamek. Lafim-baovao hafa kosa indray dia notolorana fanampiana ireo mpiasan'ny fahasalamana ao Toamasina ao anatin'ny hetsika tantsorika Covid-19 hetsika izay ataon'ireo fiarahamonim-pirenena. Fanadihana.
natomboka androany ireo etsika tantsorika covid-19 andian'ny faharoa any tomasina ireo mpiasan'ny fahasalamana eo anivon'ny CSB2 dépôt Analakninina no nisitraka fanomezana avy amin'ny etsiky ny fiarahamonim-pirenena izay ivondrona ny autisme Madagasikara, ny olafitry ny mpitsabo eto Madagasikara, ny sendika ny mpitsabo mpanampy ary ny coalition des radios sy ny Croix Rouge malagasy no ny fanometanana amin'ny fampivondronana ireo fanampiana omena ireo mpitsabo ireo. Sakafo no natolotra teto ho fanohanana ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo. Etsika faharoa zany ity androany ity sy ny ho an'ity herinandro ity dia iarahana amin'ny ato anatin'ny etsika tantsoroka covid-19 foana mazava ho azy anarana fa fanohanana an'ireo marefo vokatry ty valanaretiny ity dia ny zavatra hitantsika ao misy makaroni ao misy vovotsira, misy menaka, misy savony ary vary. Zay karazany dimy zay zany no mba ataontsika hoe zavatra maivana avy ety amin'ny fiombonam-ben'ireo firaisam-ponim-pirenena ao anatin'ilay etsika tantsoroka covid-19. Nisoliteny ireo mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny CSB2 dépôt Analakninina ny médecin chef nandray ny fanampiana nambarany fa zava-dehibe ny etsika tahaka izao ho fanohanana ny mpiasan'ny fahasalamana. Maro ny mpiasan'ny fahasalamana zany no atao hoe tena niatrika ny miady tamin'ny coronavirus ny ary mbola manohy an'ilay ady atao amin'ny coronavirus dia ilaina ihany ny ampisy tohana amin'izay zavatra izay mba hanome fampaherezana an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo. Hitantsika moa fa ady atao rehefa mankinkina kely ny resaka valana aretina zao amin'izao fotoana izao dia tsy tokony mivavah zany ataontsika hoe asa rehetra na ny etsika rehetra zay tokony ho atao. Isaorana be dia be ireo atao hoe etsika ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny etsika tantsoroka fa tonga amin'ny fotoana tena ilavana azy zao fanampiana zao. Itoy amin'ny fanohanana ireo vondron'olona marifo sy any amin'ireo tompam-pahasalamana hafa ny etsika tantsoroka covid-19 ho an'ny Tomasina amin'ity herinandro ity so amin'ny herinandro avy io raha ny nambaran'ny tompona andraikitra ho fanomezan-tanana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo vondron'olona marifo. Nahazo fitaovana fanampiny avy amin'ny fitondram-panjakana hiatrehana ny fiparitana ny valanaretina coronavirus ny ao amin'ny faritry Melaky. Fitaovana izay ilaina amin'ny fikarakarana ny marary sy ny fiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana. Gaetan Andriatsilavo. Fitaovana maromaro avy amin'ny fitondram-panjakana hoentina miady amin'ny valanaretina coronavirus no natolotra tao amin'ny hôpitaly be ny Maintirano. Ireo fitaovana ireo izay ahitana ny radiographie numérique, concentrateur d'oxygène, respirateur, entina hikarakarana ireo marary. Eo ihany koa ireo fitaovana iarovana ny mpiasan'ny fahasalamana toy ny artave, surblouse ary combinaison. Nambaran'ny tariparitry ny fahasalamam-bahoaka ao Melaky fa na dia mbola tsy misy aza io valanaretina coronavirus io ao amin'ny faritra tsy adin'ny fitondram-panjakana ny ao an-toerana. Ao anatin'ny fiatrehana hatranin'ny ady ombonana amin'ny valanaretina covid-19 dia noraisina teto amin'ny CHRR Maintirano ireo fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana foibe sy avy amin'ny ministère fahasalamam-bahoaka. Koa makasitraka ny fitondram-panjakana, makasitraka ny gouvernement ary makasitraka ny ministère fahasalamam-bahoaka fa mitsinjo hatrany sy manampy ary tsy manadino ny faritry Melaky amin'izao krizy misy eto Madagasikara izao. Fanomezatoky araka izany no nataony teo anivo ny sampandraram-paritry ny fahasalamam-bahoaka faritry Melaky amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo araka ny tokony ho izy. Tonga nanatitra izany ireo solitenam-panjakana ao amin'ny faritra izay notarihan'ny prefet ny Maintirano. Tonga tao fotoanany dokavatrotra isika orinan'izay hiatantsika mahakasika ny tsena isan-kerinandro. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina tany Ambato no razaka tany rehefa avy eo ary. Mantra miavaka miaraka amin'ny Telma. Fihenam-bidy roapolo isan-jato izao amin'ny smartphone na Telma rehetra. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza.
isan'andro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Taorian'ny fanapa-kevitra izay lazain'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement tany alahady teo mitaraina ireo tompona toeram-pivarotana zava-pisotro ara-dalàna lafo hoy izy ireo ny etra alohan'izy ireo saingy matsiaro tena ho atao ankilabao ireo mpandraraha ireo Michel Aranarjo. Raha tokana azo alalana isokatra hatramin'ny iray ora atoandro ireo toeram-pisakafoana atao aorian'ny fanapa-kevitra no lazain'ny Premier ministre. Mitaraina kosa ireo mpivarotra zava-pisotro milaza ho manara-dalàna sy mandohetra amin'ny fanjakana. Ireo mpivarotra tsy ara-dalàna hoy izy ireo izay any anaty elakelan-trano tsy hitan'ireo tompona andraikitra. Manodididina 6 millions entranay isataona. Izany hoe fitambaran'ny patanty lisansa le hanina ray manontolo reny. Misy olona zao tena hita naniny eto tena tenengo raha reo misy tokantrano anakiroa telo. Tsy mandoa tsy bara ara-dalàna fa tena informel izy fa varotra anaty tokantrano izy varotra tena manao bara mihitsy. Fa izay zany le hitany fantatry ny commune zay fantatry ny impôt zay hoe tsy misy any na tsy misy any any. Izay tena raha maso misy tonga ety ny commune any mijery anay. Miaraka amin'ny polisy fivorona sy ireo polisy any ireo. Tena mijery mihitsy ny savatrano mihitsy. Izay vonona ny any raha ohatra hoe samy tsisy mahazo manao dia tsy mampaninina nefa le eritseritra mihitsy lasa simba be. Simba be le eritseritra hoe fa maninona ny sasany nomena alala misokatra. Fa maninona izay ny enjehana be ohatran'ireny indreny tena savaina mihitsy. Nefa ne samy mandrehetra. Etsy ankilany nanamafy ny avy eo anivony ny polisy pirenena fa mitohatra eto ny fanakatonana azy ireny. Manao antsoafy kosa izy ireo ho an'ny olona eny amin'ny fokontany raha toa ka mbola misy ireo bara misokatra any anelakelan-trano. Ao anatin'ny fepetra zany dia ny bara sy ny karaoke dia tsy misokatra mihitsy. Izany hoe efa nisy fepetra noraisina teo aloha mikasika ny bara. Izany hoe efa be da be mihitsy zany ny olona niditra violent ny olona zay ny mpisotro anatina bara. Ny tompona bara dia natsona dia nanaovana notification. Raha ohatra izy ka namerina dia nanaovana procédure mihitsy dia alefa any amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny tribunaly. Izany hoe ny fangatahana zany retreto amin'ny fiara-miasa amin'ny vahoaka malagasy mihitsy atao ny Tanànamanga moa zany dia hoe aoka izy tenety aminay mihitsy ny fisian'ireny zavatra ireny satria le izy any anaty tanàna zay ao anatina fokotany mihitsy sisa no misy fa le aty ivelany ety amin'ny arabe zany efa madio mikasika ny mitohatra ny ady atao amin'ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 ankoatra ny fepetra maro apetraka ireo tompona andraikitra miankina amin'ny fanajany tsirairay izany ny ahafahana misoroka ny aretina. Naniverina aza ny tsena isan-kerinandro eto Antananarivo maro ireo fepetra napetraka ho ny talen'ny tsena. Misy ny mpanara-maso ary amin'ny ray ora tolakandro tsy maintsy madio ny toerana avy ny varotana. Io ny nasaina. Androany no niverina ny varotra indray ny mpivarotra mpamonjy ny tsena isan-kerinandro eto Mahamasina. Tsy toy ny mahazatra nalalaka ny fifamoivoizana vitsy ny mpivarotra.
nisy ny lamina napetraka hoy ny taleny tsena eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra no ny amehana ara-pahasalamana. Ny fipetrana amin'ny tsena moa zany isan-kerinandro dia voalohany ny fanatanterahana ny fanaovana arotava, eo ihany koa ny fanajana ny fanasiana ireny fanasana tanana isaky ny lalana malalaka, fa zany hoe vavahady na fidirana malalaka dia misy ihany koa ny fivoahana, ary ny farany dia ny fanajana ny ora fikatona ny tsena amin'ny ray. Reo fipetra zany tsy maintsy atsaitsika, ary mazava ho azy moa fa nila nenina ray metatra dia mila tsaina ihany koa. Itory ampitso ny fanaraha-maso ireo mpivarotra manaraka ny tsena isan-kerinandro eny amin'ny komma 67 hektara ary ny sabotsy izao ho an'ny tsena ny sotry sy ambodiny sotry. Mahakasika resaka tsena izay hatrany dia natomboka ny asa fanorenana tsena manara-penitra ao amin'ny commune iray ao amin'ny distrikany Sambava izay tafiditra amin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Gaëtan Andriatsilavo. Saika mivelona amin'ny vola vanila avokoa ny pon'ny Bemarivo distrikany Sambava. Tsy latsaka ny 100 tonna isa-taona ny lavanila masaka mivoaka ao an-toerana. Ratsy nefa ny lalana efa mivezivezen'ny ponina ka ny moto sy lakana no fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra mandritra ny fotoam-pahavaratra amin'ny fotoanany maintany ihany vao mandeha ny fiarakodia. Ankehitriny, ankoatra ny tohana avy amin'ny fanjakana Foibe, mezaka ny komunina sy ny faritra amin'ny fampandrosoana iny fotony amin'ny alalan'ny fampiasana ny etra azo avy amin'ny Tamberimbidy. Efa misy taratasy na dossier izay nalefa agny amin'ny fitondram-panjakana izay nataon'ny ben'ny tanàna teo aloha. Ny tanàna moa efa mivelatra, ny vahoaka efa mihamaro, zaka ny Bemarivo ambony tsara zay ka dia mangataka aminareo izay amin'ny fitondram-pahefana mba ho tonga aty aminay izay. Ankoatra ireo, natomboka ihany koa ny fanamboarana ny tsena manara-penitra ao Amboangibe, aharitra 3 volana eo ny faharetany asa. Vola azontsika avy tamin'ny restaurant vanille no agnatanterantsika azy. Izay tsena manara-penitra tokoa satria tsena mitafo izy ity, marché couvert, ary mazaka mpivarotra agny amin'ny 50. Dia ity zany mba anamafiorina ihany koa ny fidiram-bola amin'ny commune. Dia ity tsena ity koa dia promesse fampanantenana izay nataony Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka taty Bemarivo tato Amboangibe. Izy la temonina nanome an'ilay tsena izay isaorantsika manokana ety. Tsy natao mbanin-javatra ihany koa ny ady atao amin'ny fiparitahana valanaretina Covid-19 nandritra ny lanonana natao tao an-toerana tamin'ny fametrahana vato fototra. Nisy araka izany fizarana arotava maimaim-pona, gilet, savony, so fanasana tanana sy ireo afisy mirakitra ireo toromarika ara-pahasalamana iadina amin'ny coronavirus izay ampiasaina mandritra ny fisokafan'ny tsenan'ny vanila ho an'ny faritry Bemarivo ambony. Saika nahandro ny vokatra avy any amin'ny avokoa ireo tantsaha ary atrika ny tsenan'ny vanila masaka. Antony, manodidina ny 5,000 sy 4,000 ariary isaky ny kilao no akany ireo mpanangom-bokatra ny kilaon'ny vanila maitso any an-toerana. Tsy mazava amin'ny vahoaka eny fotony karazana fanampiana sy ny fizarana izany eny anivon'ny fokontany maro amin'ny zao fotoana izao. Ny sakafo ny tena andrasan'ny vahoaka eny fotony raha ny fanazavan'izy ireo. Henri Florio. Fizarana fanampiana maro samihafa no miainga eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao. Ao ny tosika fameno mitetina iray hetsy ariary, ny kalotsinjo 3 alina ariary, ao ihany koa ny fizarana hafa. Tsy ampy ary tsy mazava amin'ny vahoaka ny fampitam-baovao miainga eny anivon'ny fokontany maloana ny fizarana misy. Toy ny tetsy amin'ny fokontany Alarobia ambony loha androany, ny vatsy harina avokoa ireo vahoaka tonga laka ny fanampiana, saingy ny fandiso tanteraka tamin'ny resaka ny fanaovana, tamin'ny fanentanana teny anivon'ny fokontany ny zava-nisy. Ny sakafo no mahamaika ho ireo mponina, maloana ny zava-misy sy ny krizy, vokatry ny tsy fisian'ny asa amin'izao fotoana izao. Tsy arakaraky ny zavatra nieritreretiny rehetrarehetra aloha ilay izy. Satria maninona tonga izao? Satria norana olona mitondra harina eo miteny hoe vary, eo miteny hoe zao. Dia no tonga teto ny olona dia tamaraina ny tenenina hoe savony fa ministera fahasalamana angamba no name an'ilay izy. Tsy mazava ilay izy fa dia mizara zavatra fotsiny. Fibiana aloha dia fanampiana mba hoe vary zany aloha ilay izy dia hoe zay ny fanampiana endrasany. Dia makanisa izy eny amin'ny fanaovana basket dia mitondra abo dia fanantanana izany hoe izy vary dia zay fotsiny nakalina.
afaka nono isavony io tsy nisy netrany fa raha nantaigna dia lazay nisy netrany io ny anahy aloha raha ny tena ilaiko dia ny vary ihany vary sy menaka ny tena ny ilaiko. Raha ny nambarany teo anivon'ny fokotany fitsinjarana savony teto amin'ity toeran'ity androany fa afangaron'ny olona amin'ny fizarana maro samihafa. Mikasika ny fampiatsoana ny androany dia zavatra karakarain'ny ministera ny rano sy ny fidiovana irany amin'ny commune urbaine Antananarivo. Nanao fizarana savony nataony androany. Zany hoe izay momba ny fidiovana zay no napita tany amin'ny olona izay misitraka n'le izy eo anatin'le listra. Fa tsy misy zavatra ankoatr'izay. Eto amin'ny fokotany zany amin'izao dia be dia be ny listra mandeha mikasika amin'ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana ka afangaron'le olona le izy. Hoe rehefa makariny fotoana amina fizarana zavatra anankiray dia mieritreritra izy fa hoe le vatsy izao zany na vatsy izao. Fa ny androany dia efa napita tamin'le olona raha vao ety amin'ny travaux aty no resahana dia mikasika ny fizarana savony mikasika ny fidiovana araka ny efa voalazako teo. Zay zany mikasika ny fizarana androany. Araka izany tsy mazava amin'ny vahoaka eny fotony ny lamina rehetra napetraka mahakasika ny fitsinjarany eny anivon'ny fokotany anka miteraka olona maro samihafa. Na eo azany tsy maintsy izarana ny fanampiana isan-karazany eny Ankalamanjana, tsikaritra fa tsy voaja ihany koa ireo fepetra sakana maro samihafa toy ny zava-misy tamin'ity androany ity. Ny fampiarana ny fepetra sakana izay isan'ny fomba ahafahana miaro ny vahoaka amin'ny tsy paritahan'ny valanaretina Covid-19 ity. Misedra olana amin'ny fanatanterana ny asan'ireo mpampanofa vatana eto andrenivohitra manoloana ny valanaretina coronavirus. Isan'ny amin'izany ny fotoana izay voafetra fa eo ihany koa ny tsy fampian'ny fitaovana ho azy ireo. Abraham Randriamanana. Manatanteraka ny asany hatrany ireo mpampanofa vatana eto andrenivohitra na eo aza ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Manoloan'izany ny enany isan'ireo olona manantona azy ireo ankehitriny ary voafetratra amin'ny ray ora tolakandro toy ny mpiasa rehetra ny fotoana ahafahan'izy ireo manao ny asany. Tena miakatra foana satria izay tsy afaka mijanona sainga tsy isidiram-bola afa-tsy naty adesian'olona izay mitsaka raha vao enjeha le polisa idiny violon daholo. Avana vola aloha amin'izao fotoana izao tena miova mihitsy fa satria izay manomboka maraina amin'ny 7 miditra miasa dia amin'ny 5 hariva mody nefa amin'izao miditra amin'ny 9 maraina tsy isy vaky loatra jusqu'à amin'ny ray sasana amin'ny ray dia fa roana zahay rehetrarehetra izao dia amin'ny ray avy nefa 3 andro tsy vaky loatra zahay 4 andro ara mbola tsy vaky loatra 5 andro tsy vaky loatra tonga any an-trano ianao tsy mihinan-kanina zanako tsy mahalala tsy misy dia inona ara zany amin'ny tokony ho ataonay. Ny tsy fisian'ny fiara fitateram-bahoaka io ihany koa ny fahatahorana ny valanaretina coronavirus no sakana tsy ahafahan'ireo olona manantona azy ireo raha ny fanazavana. Le olona makanay zany tsy hoe eto amin'ny tsara lalàna ihany fa misy any Ambohidratsimo, Ambohibao, Antalatamaty, Ampitatafika izy mandeha bus daholo reny tonga dia aiza nandeha iny ve dia fotodiana andeha any ve zay fotsiny hoe fotodiana akaty dia zay zavatra zay fotsiny mba izy mba miasa ane mba mandalo aminay dia mba mahazo zany. Ny olona koa ny lazaro andeha aty dia matahotra satria miaro amin'ny ensa amin'ny ankohonany koa izy dia matahotra dia izay olona masamy riska mitovy aminay ihany koa zany amin'ny makaty. Ankoatr'izay miezaka manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ireo mpampanofa vatana isorohan'izy ireo ny Covid-19 na tsy ampy aza ny fitaovana ahafahan'izy ireo manao izany. Tambarasina amin'izao tsy fananana izao amin'ilay aretina dia tsy mety hoe koka ny atao anasana tanana satria tsy voavidinao 80,000 ilay kely 20,000. Tsisy dokotera mizara zay izany aloha ty fa nany amin'ny sambarafidiranay no manome zay anay rehefa miditra zay pasiport zany tsy mahara an'ilay aretina raha tena jerevana satria izay tena mifasifasika be amin'olona manana riska be da be amin'ilay aretina fa izany hoe tiana n'andriamanitra fotsiny sisa. Miantso ny tompon'andraikitra nampy azy ireo araka izany ireo mpampanofa vatana amin'izao fiverenana amin'ny fihiboana izao. Tsy ahivina, miisa 10 mahery ireo mpampanofa vatana mivondrona ao anatin'ny fikambanana eto andrenivohitra raha toa ka 170 ireo tsy ao anatin'izany. Trangam-piarahamonina any Ambatondrazaka kosa indray tovovavy iray 19 taona naolany rainy ka bevoka ankehitriny nitorony vatany navandoza ilay renim-pianakaviany Yves Richard. Zana ny vavitokana tamin'ny vady mariaziny ihany tia naolany rainy ary mitondra voka amin'izao fotoana izao ity. 19 taona ny tenany ary tsy mbola mahalala lehilahy raha ny fanazavany reniny.
tsy mivoaka matetika ny trano ihany koa ka nampametra-panontaniana ny maro ny trangan'seho. Ny taraina ho tsy salama trano ny tena ny manoloan'izay ka nentina nozahana teny anivo ny renin-jaza toy no nahafantarana fa mitondra voka ny tenany hoy ny fanazabana. Entiko tamina renin-jaza izy dia nitsapaiko tamin'ny renin-jaza io. Dia tena namatarako anazy be voka izy dia nanontaniako izy dia nilaza hoe ny rainina be voka anazy. Dia ianao nitondra azy tany amin'ny renin-jaza? Izaho nitondra anazy tany amin'ny renin-jaza dia tena namatarako ny zavatra io. Nitory izay. Ny etaetako mihitsy izany dia fitakiako n'ity zony ity zanako ity satria ilay zavatra tsy hoe zavatra nirin'ilay zanako tsy forse taminazy. Tany amin'ny volana febroary tany no nanolana ny ray ny voalohany azy araka ny fanazabana. Manohy ny filany an-trano ny ray mpianakaviana rehefa tsony reniny. Tsy nahasanam-boraka ny fanararaotana mianjady azy ny tenany nandritra ny volana maro noho ny fandrahonana sy ny maro hafa. Ny fomba bevoka zaho tanjanonay dia ny forsiafana tsy maintsy miaraka taminazy. Raha olona taminazy tsy manaiky miaraka aminazy sady roazy no izay sy resaka teo mamanay dia tao foana. Ka zaho matatra fa hozy izy hoe roasiko nareo izay zany raha mitenitena dia zaho tsy mahafanty hoe kipy. Fa zaho nety mamanay tany amin'ny renin-jaza zay vao bevoka. Niakatra fampanoavana androany raha taorian'ny fitoriana napetraka ny reniny. Takina ny fampiaran-dalàna sy ny sazy mifandraika amin'izay hoy ny fanazabana. Mila vonjy amin'ny rehetra ihany koa izy mianaka indrindra amin'ny fanampiana ety miatrika ny fitirahana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tsy manaiky ny appel à manifestation d'intérêt izay nataon'ny ministeran'ny tontolo iainana mahakasika ny fiantsona izay ho tale generalin'ny fanalamanga ny syndicat telo any antoerana. Akoatra ny fampiarana ny lalàna velona, taky ny syndicat ny fandraisana andraikitry ny filakevim-pitantanana ny orinasa manoloana ity tranga ity. Izay vateantsika marisaka iraisam-pirenena dia niainga androany hiazon'ny planète Mars ny fusée Atlas 5 izay mitondra robot antsoina hoe Perseverance tanjona amin'izany ny fitadiavana signe de vie amin'ity planète ity fanantiny. Niainga androany tany États-Unis hiazon'ny planète Mars ny fusée Atlas 5. Ity farany izay mitondra ny robot antsoina hoe Perseverance izay milanja 2 tonnes ary mirefy 3 metatra. Ny volana febroary 2024 no tonga any amin'ity planèta ity ny robot Perseverance. Anisan'ny tanjona amin'ity projet spatial ity ny fangalana karazana tany miisa 340 hita ny antoerana izay ao atao fitiliana eto ambonin'ny tany afaka ataona maromaro. Araka izany, voalohany eo amin'ny tantaran'ny exploration spatiale ny ahafahana makasinga avy any amin'ny planèta hafa anaovana fitiliana. Hatreto, ny firenena Amerikana ihany nahavita nametraka robotany amin'ny planète Mars ary Perseverance ny fahasivy amin'izany. Ireo robot teo aloha ireo izay nahafahana namantatra fa azo iainana tany amin'ity planèta ity teo aloha. Ankoatr'izay, isan'ny tanjona amin'ity tetikasa ity ihany koa ny hanomanana ny hahafahan'ny olombelona miazo ity planèta ity. Ny firenena Amerikana izay maminavina ny handefa olona ny amin'ny planète Mars amin'ny taona 2024. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity akasiany ianao nanaraka izany soava tsara atao. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. Lavage Kiri nanolotra anao teo ny vaovao.
La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.